azo itokiana ve ny tenin'Andriamanitra? Azo itokiana ve ny tenin'Andriamanitra? Fantenina telo no izahantsika mamaha izany olana na trangan-javatra izany. Voalohany dia ny hoe avy aiza ny tenin'Andriamanitra. Faharoa dia ny hoe marina ve ny tenin'Andriamanitra, ary ny fahatelo dia ny hoe madio ve ny tenin'Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra dia izao, manana vahaolana amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe avy aiza ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny voalazan'ny boky na ny Baiboly ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany 1:2. Dia izao no fanambarany: fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no tenany amin'ny olona araka ny tondrany fanahy masina azy. Ny Baiboly na saotra masina izany dia avy amin'ny tsindrimandry avy amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao: marina ve ny tenin'Andriamanitra? Maro ireo toko sy andinina ny Baiboly izay manome fahafahampoantsika hamaly izay fanontena izay. Ohatra ny amin'izany ny Salamo 3:3 dia ny hoe: fa mahitsy ny tenin'i Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Mahitsy ny tenin'i Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tsy izany ihany, fa amin'ny Salamo 7:1 dia izao ny fanambarana nataony: fahamarinana no tontolo-kevitry ny teninao. Fahamarinana no tontolo-kevitry ny teninao, ary mandrakizay ny fitsipika marina rehetra. Ankoatran'izany dia mbola milaza izy ao amin'ny Efesiana 1:1-13 dia ny hoe: ary renareo fa ny tenin'ny fahamarinana dia amin'ny filazantsara famonjena anareo. Ny farany dia izao: madio ve ny tenin'Andriamanitra? Izao ny voalazan'ny Salamo 2:1 dia ny hoe: ny tenin'i Jehova dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anaty memika mitsotsoroka amin'ny tany, eny voadio impito. Ny boky Ohabolana 7:4 dia milaza toy izao. Ohabolana 7:4 dia ny hoe: ny tenin'i Jehova dia madio tahaka ny volafotsy voarendrika teo, ary ankoatran'izany ihany dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa. Tiana ilazana amintsika dia ny hoe ankoatran'ny hoe azo tokiana ny Baiboly dia Andriamanitra nanome azy. Faharoa dia ny hoe marina ny tenin'Andriamanitra, ary fahatelo farany dia ny hoe madio ny tenin'Andriamanitra. Koa manasa anao raha te azo fahamarinana, te azo fahadiovana amin'ny tenin'Andriamanitra, ary te hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra, dia andesika hivavaka. Saotra Tompo ny amin'ny teninao androany, ary nonay fa hitondra aim-baovao izany, hitondra fiainana izany, ary hitondra fiovana ao anatinay. Tompo, diovy ny teninao izahay, ka ny fiainana rehetra mihitsy dia ho tahaka n'izany teninao izany, ka ho marina, ho mahitsy, ary indrindra feno ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.